Ezekilena nefa manana ny ambarany mikasika izay raharaha izay ihany koa ny Mpitory Kohen Rivo Lala Niresaka tampanao gazety ihany koa izy ireo androany maraina taorian'ny fanemorana ny fitsarana ho amin'ny 1 volana Janoary amin'ny taona ho avy. Nilaza andreny Michel izay fofombadin'ny Kohen Rivo Lala fa betsaka ireo fandikan-dalàna ary famoretana natao tamin'ny zanany. Antony izay nambara ny fanametrahan'izy ireo fitoriana teo anivon'ny fitsarana. Viol, tentation de viol, séquestration, torture, fin de médecine, herisetra na ara-tsaina, ara-nofo, miampifampirorona sy fanalam-baraka imason'ny mpiara-mivavaka amin'ny alalan'ny fampiasana resaka fiangonana. Io milaza fa manana pouvoir satanique. Mpamina ny sandoko, Rivo Lala mpamina ny sandoko. Mpamina ny sandoko io raha mpivavaka ao aminy voafitaka daholo nareo. Voafitaka nareo. Ary anisan'ny victime zay zay matoa samy joro ohatr'izao dia tena vonina hiady hatramin'ny farany. Araka fanazavana nety Michel Rabeony dia nanomboka izy 9 taona tamin'ny taona 2004 niaraka tamin'ny Rivo Lala. Ny volana meraka 2004 izy ireo natao vodiondry ary taoriana kely izay no tena nisian'ny olana teo amin'izy ireo. Tsy mitovy izay satria tamin'ilay nisy ilay hoe vodiondry iny dia izay zany eritreritra hoe efa hoe miova sy ny rehetrarehetra izy. Dia ny tena antony tonga ny Mpitory niandry izay nandritra izay fabolehatra izy zany arary efa saika maty mihitsy zany hospitalisé zany dia tsy tonga izy dia ataoko hoe amin'ny fomba hebreoanay zao dia isaorana ilay vehivavy rehefa misaraka tsy nataony zany fa tany izy dia lentika tany dia zay nitory izay avy eo satria nataony échographiste rehetrarehetra sy mba tanteraka momba na ako iray manontolo mihitsy zany sady tena efa hoe fofinaiko mihitsy zay ny zavatra eritreretinao atao. Miantso ny zon'ny vehivavy rehetrarehetra zany izay miankina amin'izay hoe miaro ny zon'ny vehivavy izay ho avy anatrika an'izao zavatra rehetrarehetra misy miantra aminay izao. Ny Shnemem Shnefe na ny vondrom-pivavahana hebreo eto Madagasikara dia manana ny ambara momba ity raharaha ity. Fa ny zavatra ataon'ny Mpitory Rivo Lala tsy ho ataoko hoe Kohen satria anarana isalorana sandoka koa izany. Misy raigle eo nivon'ny fivavahana hebreo maneran-tany ny fisalorana ny anarana atao hoe Kohen. Mbola misy Kohen hafa mbola hanenjika azy amin'izay fa aza matahotra. Fangafy eren'ny Jiolahy ity trano ity lo tsia alkaledat Israel lo mearat paritim. Ny fiangonan'ny Israel rehetra dia tsy zofy eren'ny Jiolahy. Rivo mishpat alemana tsara ho amin'ny rariny adin'ny mpitondratena. Mpitondratena ity reny mpianakaviana ity Torah zany araka ny Baiboly zany mitaky izay ny tsarany ny fitsarana araka ny rariny mba tsy hisy kolokolo zavatra hafa eto amin'ny firenena fa fitsarana marina no atao eto amin'ny firenena ka zay tena tokony omena rariny ary zay tokony omeloka dia aoka hoelohana. Ny vondrom-bavaka hebreo eto Madagasikara izay nilaza fa metraka fitoriana ihany koa fanjehana ny Rivo Lala.